Faritra anisan'ireo mbola sahirana amin'ny fahazahoana rano fisotro madio ny distriktan'ny Soalala ato anatin'ny faritra Boeny. Vovon-drano no ampiasaina ho an'ny rehetra. Mbola vitsy anefa no toerana ahitana izany ety. Ho mariky ny fiarahamonina antoka ny AVG na ny Alliance Vargasy amin'ny commune ny Soalala dia nametraka fotodrafitrasa ho an'izany eto an-toerana izy ireo natolotra ho ampiasain'ny vahoaka rehetra. Anaran'ny fitondram-pandrakana zay taritina Andriamatoa Filohajaina Anjinirina Rajoelina no itokananay amin'ny fomba ofisialy ity fotodrafitrasa zay manamarina sy mametsaka tantara amin'ny fiaraha-miasan'ny commune Ambonivohitsy ny Soalala sy ny Alliance Vargasy ary indrindra ny mpiara-miombon'antoka PISCA no anapahanay ka aingane hiroborobo hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny Alliance Vargasy sy ny commune Ambonivohitsy ny Soalala. Tsy olona vakabary satria efa betsaka angamba ny tenin'ny sy ny kabarin'ny fanakalozana amin'ny alalan'ny Alliance Vargasy amin'ny alalan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny Alliance Vargasy dia tsy izy zany fa ny ambassade de France dia mahafaly anay zany no manolotra ho an'ny vahoaka ny Soalala, ny fokotany eto Soalala an'ireto fotodrafitrasa reto. Sombiny amin'ny apahany amin'ny asa efa natao izy reto misy mitovy aminazy reto moa eto Soalala fokotany Atsiambadiatsy ary misy koa any amin'ny commune any Ambohipaky. Ny teninay tompoko dia zao ny engany mba ho lava engany mba ho maro ny fiaraha-miasa ary mbola ho lava ny fiaraha-miasa ataontsika tahaka izao dia amin'ny anaranay Alliance Vargasy ny mpiara-miombon'antoka moa zany dia mahafaly anay manolotra an'ireo anareo. Saotra tompoko. Ankoatrin'ny eto Soalala tampon-tanàna dia nisitraka ny fahazahoana izany vovon-drano izany ihany koa ny tao amin'ny fokotany Belavika ary ny tao amin'ny commune Ambohipaky izay nanorenana vovon-drano miisa roa. Ankoatran'ireo moa ny fanomezana toerana fanasan-damba manara-penitra ho an'ireo mponina izay samy famatsiam-bola avy amin'ny alalan'ny programan'asa PISCA iarahan'ny AVG na ny Alliance Vargasy miasa amin'ny ambasadin'ny France. Entitra ny afatry ny lehiben'ny distrika teto ny amin'ny gojakojana fatratra izany fotodrafitrasa izany fa indrindra ny amin'ny fametrahana fahaiza-mitantana ity toerana ity. Fotodrafitrasa izay natolotra avy hatrany ny ben'ny tanàna ny commune ny Soalala ka izy ireo avy eo no izara fahefana amin'ireo fikambanana voatsonga eto an-toerana ny amin'ny fitantanana azy.